zao zay ny tontolo androany izay rehetra mbola ho atao mamindrafo amin'ny menakavy. Ianao Andriamanitra anao ka hiasa amin'ny atsipiriam-piainanay, anomeanay fahasoavana, anomeanay fiainam-baovao. Morakofany amin'ny ranao Jesosy izay rehetra atao eto androany, natany ny fitarianao fanamasina ho eto manakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka maso toerana. Miaramatsika rehetra tonga soa amin'ity tapany fahaefatra ity. Ny fiadanan'ny tompony antsika rehetra. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Alleluia. Kadio fa noho ny fitahian'Andriamanitra no mbola natoy izao atsika. Noho izany tokony misotron'Andriamanitra mandrakarivisika mba ahafahantsika mahita ny voninahitran'Andriamanitra. Misy afatrafatra izay mba nanafatrafarako teto tamin'ny fidirana voalohany, fidirana faharoa, makasika antsika rehetrarehetra mpiara-mivavaka ny ziona. Be ny minia mihitsy manao zavatra tsy mifagnaraka ny sitrapon'Andriamanitra ato am-piangonana. Ao ny olo manambady manjeny zaza viavy foana ny ataony dia am-piangonana ato. Ao ny sasany tena manala baraka ary hoe raha tena diningana izy za mihitsy ny tena tianareo alana baraka rehetrarehetra. Satria zava-misy ato zany za misy fotoana zany misy olo hitako ohatry vehivavy izy saika mandeha manato samba. Asaina mandeha miditra amin'ny louange, zingetra ny louange ndraiky le zaza. Asaina mandeha amin'ny lehilahy fahasoavana sasany mahita raharaha. Asaina karakaran'izany ve ny ataontsika nefa mivavaka ny diantsika dia aleo misarika tsisy maratra kofa tsy tiantsika ny aran'ompo azavaina ny korana fa tsisy olo terena anompo an'Andriamanitra to. Fomba tsy ato kosa ny anaovana rahakaran'izany. Be le mandeha ny zaza mitaregna aty aminahy satria mesazy fanaovanareo any tonga aty aminahy. Misy koa mila profon'izany moa dia magnatona anahy maraha. Satria mbola misy masamy dia fasaminay mesazy zany. Dia mbola tsy mba mihaika mihitsy le raha tsy mandaratao fa miezaka foana manatapy ny raha zany. Ka za hitanareo io malahelo sady vilitra. Hoe zany ve ny zavatra hitsanganako eto isan'andro, zany ve ny zavatra ampianariko anareo eto isan'andro. Manjay antefany zany hafitra zany mangala moramora fa higenandrano no hitanito. Satria za miezaka misy fotoana tsy mihinan-kanina mihitsy mitondra mavaka n'ity asa ity. Miezaka manambitamboly, misy olo magnasahan-tegna raha tambitambazy mandeha hivavaka. Olo mangala an-tegna miondriko mihitsy lohanao mba tonga anazy tonga ato. Zay tonga ato ndraiky ramaramantanareo mitoetra ratsinareo miala tsiny fa tsy fanaraka amin'izany mihitsy antsika na andeha hoaiza na andeha hoaiza. Satria io ny fiainako hitaiza fanano ampirobobo an'ity asa tia mijorobo eto. Tain'Andriamanitra ny ino. Ka mba aleo kosa ilamina tsara antsika fa izy koa io foana ny toetranao antsika hisaraka tsisy maratra ary za manondreo dia hoetitra. Tsy taiza olo raha tsy manjary koa ny hitsanganana eto fa anomba hazava ny resaka. Satria maro loatra ny tady. Za miezaka mamangina ihany ndraindray maro loatra. Dia zegny mba hoe volana tsy fitiavanao anahy foana zay. Anao mba falan'olo mafika anao io. Ary tsy mora hafa ka rahan'olo anao fa resaka viavy, resaka raha tsy manjarinjary. Ka ilanantsiny raha ohatra mba manao an'izay filazana be fa mahasorena izy. Raha mba olo tsy manambady moa manjeny olo tsy manambady, izy olo ny andaran'izany. Fa anao olo fa miteraka, anao olo fa manana vadinao. Mbola iny ndraiky mandeha eraky tranon'olo jiaby. Anao mihitsy ny anjara vitany tompo ho anahy. Ino zay moa manjanaka anao anjara vitany ino? Namboarako trano anao. Manjary mafy ka namotra trano io. Réglé ho avinao nefa ho avy tsy voaréglé.
resaka antsika androany hoe tsy voatery hiady ianao, tsy voatery miady. Samuel voalohany 17:20. Samuel voalohany 17:20. Andininy 9:20 ka 30. Samuel voalohany 17:20. Andininy 9:20 ka 30. Samuel 17:28-30. Amin'ny anaran'i Jesosy mibakotra izao. Ary Eliaba zokiny Davida namezany teny tamin'ny olona dia nirehetra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy: nahoana ianao no midiny ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny omby vitsy ireny any anefitra? Fantatro ny avonavonao sy ny faharatsiny fonao, fa izany ady no hidinanao ety. Ary hoy Davida: momba ninona izao? Mba miteny aho ka nahoana moa? Ary niala teo aminy ankany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo, ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray. Amen. Lioka 7:7. Lioka 7:7 ka 8. Dia nisy fisainana niseho tao ambony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nahalala ny fisainany foana dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo amin'ny laona. Ary hoy izy tamin'ireo: nazovo ny mandray io zaza io noho ny aniarako dia mandray ahy. Ary nazovo ny mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra ao nareo rehetra dia izy no lehibe. Marka 7:7 ka 4. Marka 7:7 ka 4. Ary tonga tao Kapernaum izy. Ary rehefa mitao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe: inona no niadinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra izy teny an-dalana ny amin'izay ho lehibe indrindra. Amen. Jereo tsara ito fa miady mba ho lehibe, miady mba ho lehibe. Ny fahalehibeazana tsy adiva fa tonga ho azy, nefa reto miady mba ho lehibe. Mpianatra Jesosy zany dia tanàna tena Jesosy zany tena grand tsika jiaby. Iza zany no makary tsy makary? Mba hevitratsika dia hoe tsy voatery hiady ianao. Ny antony dia satria misy ny afaka niantsona hoe bataille inutile. Misy ady tsy ilaina, tsy voatery miady. Ady zany haintsika tsara fa zavatra mila énergie. Lany agnatin'iny koa zany énergienao. Dia raha fiainanao zany feno ady foana dia lany énergienao. Nefa tsy voatery miady. Na ny mpivady, na mpiara-miasa, ray aman-dreny sy zanaka, amin'ny fiarahamonina, misy zavatra tsy voatery hiady ianao. Ny ady koa zavatra anankiray mandany fotoana. Tanao raha ohatra zao mpivady miady, misy fotoana lany. Misy fotoana lany. Ary ady anaty vady zany tsy vitany raiky. Donc zany mandany fotoana toko. Hatramin'ny intelligencenao lany daholo anatina ady. Intelligence tokony ampiasaina amin'ny raha hafa, lany anatina ady. Ahoana zany anana fotoana, ahoana no tsy hitany telefona anaty, ahoana zany zay zava-mandresy, ahoana zany mba tsy afantaran'olona. Mandany intelligencenao anatina ady. I Paoly apôstôly zao dia nilaza rehefa niady tsara zaho izy. Efa niady tsara. Tadio fa ny zavatra rehetra dia samy amin'ny fotoana. Fa noho ny tafitra anatintsika
noho ny fanahina ao anatintsika dia lasa mikoropaka atsika. Ohatra zao ny valibavaka tokony atao aminao eo efa misy fotoana fa anao tsy matoky dia mikoropaka. Ny zavatra tokony ataonao rehefa miandry an'ilay valibavaka dia lasa miady an'ilay valibavaka. Vakio tsara ny Baiboly fa ozy hoe ny zavatra rehetra tia ambany masoandro dia samy amin'ny fotoana. Kana dia zavatra tokony tsy ho samy kazana indray lasa sarotra aminao no le kimaimaiky anao no le tatronao. Ary tsy vitsy revana ny olona manahy ny androany. Tsy mba manahy amin'ny androany fa ny rapitso mampanahy anazy. Manahy izy ny amin'ny fitirana. Ny zavatra tokony atao antsika mahazanak'Andriamanitra antsika dia tokony manantena ny hoavintsika isika fa tsy hoe manahy ny amin'ny hoavintsika. Dio zany fahamarinana toroko anao zany. Manantena ny tokony ataonao. Manantena fa ho azy mbola diasanao. Fa zay mahatahotro hoe sao dia tsy ho azy. Tsy ny tokony apetraka anao. Manantena ho avy fa tsy manahy ho avy. Zany raha tokony mba hameno ny fonao. Fanantenana ny tokony apetraka anao fa tsy fanahina. Satria rehefa ny ho avinao efa ampelantanan'Andriamanitra. Ny rapitsonao efa amin'ny Jesosy. Ny vola mambony efa amin'ny Jesosy. Hatramin'ireo zanakanao reo ampelantanan'Andriamanitra. Alléluia. Ozy le mpampianatra anankiray zay hoe chaque fois ozy izy nous dérangeons notre aujourd'hui pour un demain qui n'est pas là. Et kuntaninao ny androaninao ny amin'ny rapitso zay mbola tsy akory. Dafa tokony ataonao tokony ho kalmy. Tokony lamina tsara ianao. Fa tsy hoe nananakory atsika ty malaka. Nanakory zanakatsika ty rapitso. Nous dérangeons notre aujourd'hui pour un demain qui n'est pas là. Ao ndray misy mamorona tebiteby anatiny ao, forcen'ny olona anaiky ny heviny. Zany zao dia karazana bately inutile. Ady forononao fotsiny. Ahoana moa ka nerenao fa tsy maintsy tovhevitra aminao olo jiaby. Asanao tadiava. Azonareo izy. Anareo zay tsy misy mitovhevitra aminao mihitsy. Ka manino. Dia hitady aretim-po anao zay raha vao zay toetsainao. Forcé. Dia lasa miady rery ianao. Ils veulent que tout le monde soit d'accord avec lui. Zany toko zavatra tsy exista. Na io fivavahana ataontsika io raha tsy olo jiaby tia izy io. Ka raha misy olo tsy tia fivavahana zany dia angotiky fonao. Non. Mitorony ataonao. Fa tsy forcenao hitovhevitra aminao olo jiaby. Zany koa matetiky mampahaiavy avy anaty tokantrano. Mampienty ny lehilahy anaty tokantrano satria forceny ny vadiny anaiky izay rehetra lazay. Forceny ramoseny hitovhevitra aminazy. Non. Tsisy olona azonao forceny. Raha vao forcenao io fiatsaram-belatsia no hitanao io. Fa tsy zavatra anaty fo. Da iny tompony iny. Mahatonga an'io matetiky tsy iny fa tsy fahamatora. Tsy fampina traikefa amin'ny fiaina. Tsy mantotra tsy. Mbola zaza. Ny zaza moa ohatran'izay forceny hitovy aminazy ny hevitronao. Engany mba tsy zany ianao. Ka zao koa mahasosokevitra toko anao aza miasa saina be amin'olo tsy tianao zany. Mbola misy olo mankatianao any. Tandio zany. Sady olo koa tsy azonao terena ankatianao daholo. Da iny tompo ianao. Aza miasa saina be. Nendray dia ina dia efa zay sasany dia tsy tiany. Sasany dia alany. Maharary amin'izany ianao. Indrindra tsika zanak'Andriamanitra raha vao mitondra ny fanatren'Andriamanitra, mitondra ny herin'Andriamanitra, dia lasa misy olo mankala antsika ho azy. Nendray moa ny sasany ditra ananjy lazay ny fankalazana izy tiany olona be olona anatao nefa izy maditra. Jalahy tsy fitiavan'olo anazy eny nefa ditrinao. Sasany anariny amin'ny fahotana ataony
Tsika zegny mbola fagnaratsian'olo anahy na dia efa totra modiondriky koa izy. La zay fagnaratsian'olo anahy zany. Mafy any tsy fitiavan'olo anahy am-piangonana anaty. Sy ny sisa sy ny sisa. Aza miasa saina be amin'olona tsy tiana. Aza ranina amin'olo mankahalanao ny erizinao. Sasany mandany crédit amin'olo tsy tiana. Ariny mandeha karanao i. Ino mbo mandany crédit amin'olo fa tsy tiana. Azonareo ve zany? Tadidio fa tsy hainao mihitsy no afaka mamomba an'iny fa aza manary fo. Aza miezaka ianao misy justifie partout hoe za zao, za mangaty, za mangaty. Maro amintsika rehefa ohatran'izany. Olo araiky tsy mankatena aty, ino mampahiana aty? Nefa mety misy olo folo mba mahazoazo anao ihany anatin'ny fiarahamonina. Amin'ny toeram-piasana. Indray amina toeram-piasana misy raha karan'izany. Misy olo anankiray anankiroa tegna tsy tianao ma izy. Aza miasanao amin'ilay tsy tianao ma izy. Tsy raha ataonao ny comparaison. Misy folo anareo mpiara-miasa, mety roa ihany tsy tianao fa misy valo tegna mankatianao. Ka aleo raha handany énergie, la ny amin'ilay valo tianao rety. Lesy mihinana lasopy zay. Invité. Fa iraiky eo zay sananao, vilekeo izy. Fa satria hitan'ilay famaratsy fa mifantoka aminazy na vao menao ranitiny. Nenenetsika mitapitra ataontsika maregny dao raha mihitsy tianahy. Zay raha misy mahita anahy ataonao an'io ohatra anandro. Izy iny tsy tianahy. Zay tsy tikan'iziny mandrora foana izy. Tapitry maregny, olo mandrora, olo mampibendragn'olo, olo mbola maso magnanio, olo tsy haiko magnino, zany regny olo jiaby an-tanàna aty hoe irany nanino ko mahita andriano dia tamonan'io masony. Mialan'izay moa tamonan'io tadigna anazy. Aza mandany lera amin'ny zavatra fa ady tsy misy lananazy ny anaran'izany. Tainy tompony. Misy olona amin'ny fiainana te hanolotra anao foana raha tena. Te hiresaka momba anao foana ny tiany atao. Misy karazan'olona efa zay mihitsy izy. Te hanaratsy. Te hitsaratsara anao. Tadiko misy foana zay miaraka nivory tamin'olo zay. Rehefa niara nivory, te miresaka. Te miresaka alohan'ny sakafo amin'izy dia ho za mantsindare jiaby ndao mba hivavaka ao an'ny sakafo itsika. Fa olo marobe teo ary misy tsy napikisy tsy napiky maso. Zia. Andriamanitra ao zaho taisako fanety. Mba hitondra fahasalamana sy fanambinana ny jiaby. Amen. Dia tegna zany rehefa mandeha misakafoana raha dia nafinaritra izy take iny misotranao pasteur olo jiaby. Fa nisy araiky pasteur maro tsy mampimaso mivavaka. Io zany manjana antsika misavena anao fitsina olo. Azonao izy. Amarona jiaby take zay raha mbo hitany. Ny pasteur marona dia tsy nampino ny maso izy mivavaka. Dia tsy nahovo zay le raha tena atao. Azonao izy. Ka misy olo zany efa ohatran'izany fo. Mikendry hoe nasopirina anao takato raha nakana amin'ny any sa nataonao takato. Zany mandany lera. Postis vrai CV, zany mandany lera. Maquillage sa tsotra. Zany raha mandany lera. Niteraka sa tsy niteraka. Manambady sa tsy manambady, zany mandany lera. Namafo manaraka sa tobina. Misy olo mavita mametraka question kana. Mandeha andramonao izy manameno dité tsy magnano misaotra fo. Nareka amin'izay fitaovana tsy manafa. Misy olo manana toetra ratsy karan'izany. Raha anao za tsy manana zany toetra tsy manjary zany. Ambany volona regny fo manjary manandrano. Fantara miaha. Tsy fanalam-pomba faratapana amin'ny tanolo na regny teraka sa tsy niteraka. Anao tsy vadiny ka tegna tan'izay. Tsy fanalam-pomba faratapana amin'ny tanotany taon'olo. Ianao firy taona? Tsy fanalam-pomba zany. Raha izy no mamatoro, fa raha anao le hotany, azafady tsy mandeha, firy taon'olo, ataonao ino ataon'azy? Mba apetraka aminao ary izy teo, ataonao ino?
Cara manjara vadik chiffre taonao. Hoe sao dia misy mividy ambadiny any. Ino ilanao taonao? Tsy fahalalam-pomba. Ary aza mba manontany mihitsy hoe miteraka sa tsy miteraka. Tsy ahoanao zany, tsy aferanao. Tsisy idiranao koa misy. Sao dia moka anao hiary tamin'olo ambadimbady eny dia zany. Nareo fa miteraka sa tsy miteraka. Andeha miterahinao. Tsy mety zany. Raha miditra andraho amin'olo no manana anjare dite ny sora zanahary. Fa aza miasa anao hoe anjare trano io sa tsy anjare. Tsy fanana mitomba zany. Zay hoe bataille inutile. Anao zany mitady asa anao aminao fo. Ka tsika zanak'Andriamanitra io mila mba miova. Mavakio ny miteny Eliaba tamin'ny Davida le amin'ny mpanjaka Besete. Hara tsy ampanahinao foana izy izy. Fantako anao amin'ny fonao. Olo io tsy mikorana. Olo io tsy magnino. Fa izy tonga dia mivatravatra be. Ka atoroko hevitra anao, aza mandany fotoana amin'olona manolotra anao, aza mandany fotoana amin'olona tsy tianao. Mangalamboramora fa. Eliaba io moa io lesaka ny sorany Saoly. Ny sorany Samuel azafady. Rehefa nivoaka Samuel andeha hanosotro ny zanaky Jesse, dia ry Eliaba zany takery présente eo. Dia nanantena mihitsy iany fa izy zany nosorana mpanjaka. Or nefa tsy izy nazahoana izy fa Davida. Dia reo toetra sy ny teny mafy ataony amin'ny Davida. Lasa jaloux izy zany. Ka Eliaba zany jaloux tamin'ny Davida. Ohatran'izay koa ikaina. Lasa jaloux ny abela izy. So ihany fa tsy Andriamanitra reo tsy tianao reo. Izy koa re zanahary asa koa. Mety fisesika anao zay mizary mitieny. Satria mety reglidritra amin'ny oxygène. Iegna anao. Tainy tompony eny. Eliaba iny koa mihevitra fa Davida ny cause-ny tsy fampiasana. Betsaka ny loatra zany. Raha mahitanao mamosanatsy izy dia veriny fa le raha tokony mananjy lasa anao daholo. Tainy tompony. Ka atoro-kevitra anao manomboka niany mianara mangina. Mangina. Avy eo izy tabataba ny fanao mangina. Dia avy eo toy izy amin'ny mahazatra anao foa fiainana azova. Tsy misy moa loatra zatra nandeha milamy izy avarakala, dia raha vao nisy nankahala ndraiky dia lasa nanaova ndraiky rafrena. Aza fiainananao atao foa. Atao le mahazatra anao foa fa aza hovaha. Satria misy mietreta raha vao misy mankahala dia iketriketrony koa izy mandeha. Non? Izy mankahala anao foa avy eo iketro fa anao mitsikitsikia. Anao mifanifania. Amen. Eo zany ny ilana an'ilay hoe assurance personnelle. Mila manana an'io antsika ny fiaina. Mila manana assurance personnelle. Raha dika moa izy ohatran'ny hafahafa be mitanegna hoe mahatoky tegna. Tsy hoe le vatana anao natokisy fa mba efa manana fahalalana anao k'izao. Matoky fa manana Andriamanitra ao anaty. Matoky fa manana an' Jesosy zay be fitiavana ao anaty. Amen. Satria ny minitra ianao io mahazo fahalalana ohatran'izany zaraiky zao, dia ny zavatra fantanao iny ihany no mivadika assurance ho anao. Anao zao mahazo toriteny karan'izao, zany toriteny zany no lasa assurance ho anao. Amen. Hitanao na tonga n'ilay mpianatra nandeha nifamontana izy zao ny lehibe tamin'izareo. Resaka fanasana tongotra. Resaka fanasana tongotra izy io. Satria zareo zany efa zatra. Rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray dia sasan'olo tongotra zay. Izy nao? Sasan'olo tongotra zay. Fa tamin'ity indray mandeha ty, tsy hain'ity izy io fanasa tongotra. Tsika be le resaka. Tsy hain'io izy io fanasa tongotra. Tsy teo tampoka zany le andeho manasa tongotra tamin'io. Tsy andeho foa manasa tongotra zay. Dia nifampizabozoro tsy nanasa izy tony any. Nareo izy. Zay le histoire. Tsy teo le andeho manasa tongotra.
Nizona ny anasany dijerevo fa Jesosy mihitsy nanano modely. Nanaraka lamba famohana izy dia natongavitra. Nanasa tongotra. Dia sady nanome modely izay teo lehibe aminareo Jesosy. Makompanampony izay kely indrindra. Azontsika me zany. Ka matetika rehefa mbola zaza ianao dia maro ny zavatra tsy mbola voafehinao. Lasa mikorobaka ianao. Lasa manana olana ny zavatra marobe. Tadio anefa fa ny fandeferanao tsy mamova fiainanao zay. Raha mandefitra ianao androany viavy lavarana foa anao mandrakizay. Fa tsy hoe mahakoanao sy ny mandefitra. Zara mandefitra amin'ny kely lasa tegna ny loatra zany. Ka mba meza mba hitombo aza teny tsaratsara olo zany. Resako kely moa zany omalika amin'ny devepolisy hoe maro zany olona rehefa miditra lalina na fivavahana tsy lasa zanak'Andriamanitra izy fa lasa zizy. Lasa mpitsara. Lasa mikory dapel izy miasa sa amin'iny. Betsaka ny ohatran'izany raha vao manomboky mahafantapanitra tenin'Andriamanitra izy tsy lasa zanak'Andriamanitra izy fa lasa mpitsara olo. Izy dia fahalalana azo zany ndesy mitsaraka olo. Tadidio fa lasa tsy voafetra ny fahalalany olona rehefa tia mitsara sy miteny olo izy. Sanao moa vao tia mizize olo mazava ho azy aloha tsy te hitandreny olo. Tsy mihevitra ny tegnanao marina foana. Tsy te hianatra amin'olo. Tsy te hianotoro tenin'olo. Ary tsy te handray noty mihitsy ianao na maheno révélation karakory aloha. Ary tegna loza mora voafitaka. Mora voafitaka. Matetika ny olo tena tsara olo regny tena tian'olo tananisa. Satria mahay magnano langolango teny iny mahay mandahy teny izy nefa ilaina fora volana. Regny olo tena tsaratsara olo. Regny tena tian'olo tananisa. Fa ny olo mitory fahamarinana andreo alan'olo io. Hitanao zao tantarany vadin'ny Potifara anaty Baiboly ao misy an'izany. Tena ninon'olo raha nyteneny nefa laingany. Vao tonga avy tagna Ramosiny anaovany tsy tanitany nabindy. Vitan'ino loatra rô zanahary tena mahazo anahy ity. Aozy. Aozy. Satria mbola tantanany teo akanjony Josefa. Lasa zanany mananara ao dafa maty. Da misaotry tame raha nombo tena mananara. Mikorobako moa raha misy nagnino anao sa. Tany rasy toko ohatra fiera. Mora mety tegna voay mamadika tegna. Akanjo Josefa. Ainao tiky. Azony tiky. Nahita nini moa ikoty Zamahary vitandra izy anakidinina avy ity. Izy amin'io moa zany afetseny tonga dia salova avao misy iny. Rakazo kabolo dia fabriana. Da morena metrany anahy ito. Efa nagnino. Anao vao niala tranoko ny dimy akazo ski. Tsy mba eritreretinao paozy koa. Regna amin'izay moa Potifara. Izy le mpandainga ny tena ninono. Manantsovina avy takany moa Josefa. Manana zany. Azananao patron eritreritry. Olakona ny ity da vitan'izany. Zava tsy possible misy erohony ny vadinao. Mangina mampana. Nefa miritsy nataony mangina. Iry madame mavandy. Io zany matetiky ny histoire.
Nulu pandai kita keresan. Akara iso man. Panulu man dengan man. Lengger mai mati racing lengger cara. Mis bermaaf tas mereka randan amne top lela. Iso man dis. Never tengah mari izin man famad. Kiri bevavari sampai itu harus aku loh. Mereka ini mungkin macam itu. Kusui macam kesara kata mandi atau bukan bang. Iskongan man. Trataf misi song job dan belajar kucing macam ini lokskan man. Hayawan di dunia skura iwan. Kata nama pas masalah skura. Dia berpikir cepat ni biar timur ratu abis. Mangamantay na lang. Kasi sabat saya mati kailan ba bandinit sa. Dilasan ni kata-kata fatan dira ba Joseph. Arang natungan Davida halan sol di satia naratinul tam solis. Tani kan tungan juga. Bonita tam pale royal na David di vanis na ng Quran. Ano naman jadi disini. Dan kurang ramah dengan zenful kita lain mana. Dan tak cukup betam so. Nah, bukan. Never ni soal yang nak piacu ni David andi tendri luka dengan tangan palero ya. Fanangin namun la sa alang tampa tu. Jauh terjadi di Bible, jadi bilang lagi pembenar Bible. Kami setara mau be versi bagi kisah nandu mistun. Fekizam regime. Tengo marca di stangarazza nel sol David della sala sol David na nunca. Fatu kono itu manungso ni juru na famari. Se poter se justifiano fa manghina. Lo ti lei na manghina. Fez uma tete que o sim de maturité. Eu já me fantaram se me for uma vez manghina. Pode poter uma ermitana. Revelou manhã, mas nunca iasan demais. Angan pelo. Arwasil na din man sa novo na. Jadi santam Jesus repamat mais nantan sa mismo untan. Purfo na din man sa foma sa din. Tamis numunan kapunan mais nulja. Patamis mat eu vou ir junto joio. Zana din man sa mari. Am jovem que ajudou toca na raça menulis sapi pano. Foi puro de suas chuela fazendo caminhante. A lovo que será cara. A chamze não foi man dis. Postou mas onde era profundo de manto fazendo man man. Aí Jesus se nem hoje vai embora. Jereu nel porta misi nunca querem viver. O diabo nem pode tem a pomsa mal miserável. Sina velo tudo bem na o vento de Jesus. Antes que eu me diga que eu me estava mal, eu tive que ir mas que usar a não iPhone. E eu nem tá no iPhone. Leve disse como a fé, mamafne e se guerra. Las ele falou manando. Las ele falou saúde. Sim. Tá me dizendo que quero viver. Falei vou te matar em Jesus. Deu vontade de dizer, tem não pode ter mais chamar. Ali fora mangi, terus jumpai puluh awal nanti fanzi nado, numis ingerna. Amen. Kita hendak ni aja. Cukuteri ya, dino. Cukuteri famali nuno no. Famenara fono juru famari, demangi. Ali fazamos de noite tu punya diva asanyat. Lazawe amen. Amen. Tu bonita, no. Kamanung joe regleu ni fuma. As avela i grupo que mas avela tuistiken, as avela o texto que avela tuistiken, comandana mais. Vamos. Solo dopo nem tino, nem fampenar, nem famicina spanana. O que diz o seu mirano, ban trakuta nem sradegati. Ampaere nem, ampchaka ni fumo pananai. E no Jesus Cristi me ne fasciava.
amenay fahitam-poti mba hijoronay sy tombonay hatrany ny fahamarinana sy fahamasina. Ny ranao Jesosy andrakotra anay amin'ny ady rehetra tenay ary zay rehetra ady tsy namboleny tanin'Andriamanitra fatana amin'ny anarana Jesosy. Tompo ianao ihany koa rehefa alova mitahiry mampianatra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Zay ny fotoanantsika tahinao ny Andriamanitra zadimo raha riva telo ora tolakandro fivoriam-bavakantsika raha pitso maraina moa zany mbola mitohy hatrany ny délivrance zay fanaontsika isaka ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny teny sasany. Ny afatra dia hoe miorena tsara aza